daholo fa inona atao any farana miandry anareo zay zany aty mbola malalaka fa tsy hoe mifanisika iantso an'Andriamanitra hitady an'Andriamanitra ka Andriamanitra nikasika antsika baiboly dia mampianatra hoe tsy mety toizo raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka tsy mety zany ny fiainantsika kristianina raha tsy mivavaka isakariva isika ohatra manao sarinady fotsiny ina moa dikany hoe sarinady miady fa tsy tena mamely dia ohatra zany koa tsika mivavaka nefa tsy mivavaka ina ny dikan'izany mivavaka tena mivavaka mahery mivavaka ho tia vavaka ary tena tsy mety mihitsy raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka za aloha ny tombo vavolombelona tsy maintsy mifomarana isan'andro farafatarany amin'ny efatra sasany fa rehefa tsy tara dia amin'ny efatra dia tena tsy maintsy mivavaka tsapako mihitsy hoe mitondra herim-panao azy zany tsapako mihitsy hoe mitondra vahaolana ho azy zany ianao nge raha tsy mivavaka mety afafy midevolo daholo ny olana be dia be mety hoe maditra ny vadinao maditra ny zanakao mijaly aman-kanina ianao tena fadiran'ovany fa rehefa mivavaka fafan'Andriamanitra daholo izany ka in'Andriamanitra amin'ny fiainanao ka andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao ary izy atao zavatra mahazatra fotsiny mivavaka fa tena zavatra mirehitra ao am-ponao fa ho tanteran'Andriamanitra izany andaotsika hivavaka misotranao izay Andriamanitra no ity fotoana androany ity fotoana hafanay mivavaka eto amin'ity toerana ity io izay tsiraray avy Andriamanitra mba ho tia vavaka ahery vavaka tena hivavaka eo anatrehanao ianao ny miasa mahery eo amin'ny fiainanay ianao ny hitay anay ianao ny amany olana ary ianao ny apirehitra ny etaeta sy ny fitiavanao anatinay tena hery vavaka izay ho tia vavaka izay mafana fo mivavaka izay tompo fa ianao ny Andriamanitra lehibe sady tsara ta ity fiangonana ity ianao mampahery an'ity fiangonana ity ianao ome ho zotom-po ity fiangonana ity ho tia vavaka ahery vavaka eo anatrehanao halleloia sotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen halleloia halleloia dia ara-baina avokoa ianao zay efa tonga eto androany ny fiadanan'i Jesosy anie dia ho antsika tsiraray avy amen amen. Nous saluons également nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Que la paix et la grâce du Seigneur soient également sur vous. Amen. Androany satria efa natombotsika tamin'ny alalan'ny vavaka ny fotoana dia tsy maninona ndao mbola toizantsika mivavaka ihany. Androany tsika ao anatin'ny fiderana dia hifantoka ny amin'ny fanahy masina amelanja ny fanahy masina kanefa mialohan'izany dia andao aloha tsika tena anamafy ny fanolorantsika amin'ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Ny antony dia izao ndao homanintsika ilay tempolo ny fanahy masina ndao homanintsika mba atonga anao androany raha angataka raha hidera raha hanome voninahitra raha ity ihany fanahy masina dia ho feno ianao androany rehefa feno ny fanahy masina ianao dia complet ny condition rehetra indrasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika kristiana. Aujourd'hui, avant d'entamer la louange, nous allons tout d'abord prier. Nous allons d'abord fortifier notre relation avec Jésus. Nous allons d'abord nous consacrer entièrement à Dieu. Nous allons renforcer, renouer avec Dieu notre relation, notre intimité avec lui. Parce que tout à l'heure, nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Tout à l'heure, après, nous allons nous remplir du Saint-Esprit. Alors nous devons préparer le temple du Saint-Esprit.
raha tsy manahirana anao dia andao tena hoe aza mijery ny eo akaikinao, aza mijery ny olona manodidina anao, aza mijery ihany koa hoe iza le mitarika anao androany han'olon-tena fa Andriamanitra mpanjinina. Dia tsarovy hoe androantsika anovo hery-ndray, androantsika hitiany fanahy masina, amelanja ny fanahy masina. Noho izany karakarao ny tempolo ny fanahy masina, atolory an' Jesosy izany tempolo ny fanahy masina izany. Kanefa mialohan'izany dia ndaontsika anao antirity hoe Jesosy anao ny fiainako rehetra, apetraka eo am-pelatananao ny mombamomba rehetra. Nous allons faire la prière en étant à genoux devant Dieu. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi, même si tu es à la maison. Ne regarde pas ce qui t'empêche peut-être de prier. Mais aujourd'hui, regarde Dieu. Focalise-toi en Dieu. Et avant de prier, nous allons d'abord chanter la chanson qui dit que notre vie appartient à Jésus, que nous croyons en lui, qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Dieu, afin qu'on puisse préparer le temple du Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu es
antony velomako sy ny antony dia ianao irery Jesosy io indro izahay miankohaka eto anatrehanao manamafy indray ny fanoloranay ny fiainanay ho anao indro izahay Jesosy manaiky androany fa ianao no tomponay ianao no mpamonjinay ianao le efa maty ho anay teo amin'ny azo fijaliana na fonao ny hainao ho anay androany tsy avelanay ho verivery fotsiny izany Jesosy nalatsaka ny ranao ho anay tsy ho avelanay verivery fotsiny izany fa androany dia indro izahay manolotra mombamomba anay rehetra ho anao indro izahay manamafy indray firaisanay aminao ny communion anay aminao Seigneur Jésus nous t'appartenons nous sommes à toi nous ouvrons notre cœur pour toi afin que tu y résides afin que tu y demeures anjakao ny fonay androany Jesosy anjakao ny tenanay anjakao mombamomba anay rehetra ianao ny Andriamanitray ary zava-poana amin'ny fiainanay raha toa ka lavitra anao ianao nefa nilaza fa raha miray aminao zahay dia mamobe dia androany izany ihany ny mahasoanay ny firaisana aminao Je te permets de résider dans mon cœur. Je te permets de faire ce dont tu as envie de faire de moi. Je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit, mon cœur. Tout ce qui est moi, tout ce qui est ma vie, tout ce qui m'appartient provient de toi. Alors oui Seigneur, je te reviens de toi. Aza tao moramora ny vavaka fa androany araroty ity fotoana ity fotoana tsy manam-paharoa fotoana ahafahanao manamafy ny firaisanao amin'Andriamanitra araroty ity fotoana ity tahaka ny hoe tsy misy afa-tsy androany ny anomananao an'ilay ho avinao rahatrizay amin'ny fitsenanan'i Jesosy eny amin'ny raha ho an-lanitra. Considère ce moment de prière comme s'il n'y aura plus jamais de moment. Fais comme si c'est la dernière fois que tu peux prier devant Dieu. Prie de tout ton cœur et montre à Jésus que tu veux lui appartenir. Montre à Jésus que tu veux vraiment être à lui.
prépare le temple du Saint-Esprit. Si tu te rends compte que tu as péché récemment, demande pardon à Dieu. Si tu te rends compte que tu as fait des bêtises devant Dieu, que tu as déçu Jésus, demande pardon. Rappelle-toi que notre Seigneur est miséricordieux. Rappelle-toi que par amour et par sa grâce, il s'est offert à la croix pour toi et moi, afin qu'on ne soit plus persécuté, mais afin qu'on ait le salut. Alors profite de ce moment de prière, profite de cet instant pour te racheter, pour demander pardon à notre Dieu si tu as péché. Raha tsy hampanao hoe nanota ianao, raha tsy hampanao hoe nisy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, raha tsy hampanao hoe nanao zavatra tsy nety tamin'Andriamanitra ianao, dia fotoana izao tsy manina araroty, mangatany famindrapon'Andriamanitra, mangatany raha an Jesosy hanadio anao, mba tonga anao tena hoe ho vonina tanteraka rehefa avy eo, ho feno ny herin'ny fanahy masina. Sotra sy mankasitraka anao izay Jesosy, omena voninahitra ianao, tsy lalindalovana tokoa ny sofinao, fa mino hafarenao avokoa Jesosy ny vavaka rehetra izany. Mino aho Jesosy fa efa tonga eo anatrehanao ny vavaka rehetra izay ataony tsiraray avy. Mino aho fa efa tonga eo anatrehanao Jesosy ny fanoloran-tena ataony tsiraray avy. Amen. Dia amin'izao fotoana izao zahay dia andray an'ilay cadeau tsara indrindra avy aminao. Androany izahay dia andray ny fanahinao masina, ary tsy vitany hoe andray fotsiny, fa tena anompo amin'ny fanahy masina amin'ilay lalany hoe fanehoam-pitiavana ny fanahy masina. Et aujourd'hui, à présent, nous allons recevoir le plus beau cadeau que tu nous as offert avant que tu montes dans les cieux, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous allons être remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Et nous allons exprimer notre amour envers ton esprit. Daontsika hitsangana moramora dia tany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Dia androany aoka ianao tena hiandrandra an'izany fanan'Andriamanitra zany.
Tsaro fa ny fanahy masina dia tsy hoe zavatra, tsy hoe hery fotsiny ihany, fa ny fanahy masina dia iray amin'ny trinité. Mendrika ny hotsiavina tahaka an' Jesosy ao fanahy masina. Mendrika nomena fiderana, nomena fiankohofana tahaka an'Andriamanitra ray sy Jesosy ao fanahy masina. Dia androantsika tena hifantoka tanteraka ary ilona ao anatin'ny atmosfera amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia ny fanomezana tsara indrindra avy amin'ny Jesosy alohan'ny hakaran'i Jesosy tany an-danitra. Tsarovy fa ny asan'ny fanahy masina dia tsy hoe ho anome hery fotsiny dia izay, fa izy no mahatonga ny sianao mbola mibebaka. Ny fanahy masina no mbola mampatsiahy azy sianao ny sitrapon'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia afaka no tonga ho amin'ny fandresena izy ao sianao noho ny anaran'i Jesosy. Rappelle-toi que le Saint-Esprit n'est pas un objet. Le Saint-Esprit est une des personnes dans la Trinité. Il mérite et il est digne d'amour comme Jésus. Il mérite et il est digne de louange et d'adoration comme le Père et comme le Fils. Et aujourd'hui, nous allons accorder de l'importance au Saint-Esprit. Nous allons profiter de ce moment pour vraiment se remplir, pour se recharger et pour rendre gloire au Saint-Esprit. Dia iaraka iry izahay fanahy masina hoe tena tiana ianao. Masno tena tiana ianao. Tena tiana ianao. Tsy ho filan'ny zavatra fotsiny ihany fanahy masina, fa important ihany koa ianao aminay. Dia ho sakaizanao zahay. Lalana ho anao zahay. Fanahy masina vangio ny fiangonanao. Dia a vida é fenoa e tanteira. Simple chant, mais nous voulons vraiment exprimer à quel point nous t'aimons, Saint-Esprit. Fanahy masina tena tiako ianao.
izahay androany osory izahay androany vangio izahay androany fany masina mamy ane zao fotoana zao e tsy misy fotoana mamy mihoatra lavitra noho ny firaisana aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy ary androany dia tombontsoa anay fotsiny ny fahafenonanao noho zany izahay dia aneho fitiavana anao ilaza fa tena tianay ianao maminay ianao dia fenoy vangio osory tsy ho fombafomba tsy ho endrikendrika ivelany ce n'est pas un coutume ni une formalité mais nous voulons vraiment être liés à toi Fane Masina à toi Saint-Esprit Midina toi miku Usuja Androany
tena te hosakaizanao zay fa le masina ilainay ianao tahaka amin'ny fofonaina ianao ny oxygène ho amin'ny fanahinay te hosakaizanao zay nous voulons être ton meilleur ami nous voulons être proches de toi takomy dia saromy le maizy anay foaka le maizy ianao fa le masina no hibana eo amin'ny fiainanay no andrakitra anay dia tsy hita intsony le mahazay an'izay fa le mahandriamanitra anao no oka akatoerana lehibe zato isan-jato eo amin'ny fiainanay androany dia mbola hira farany izahay hoe fenoia fenoia androany Merci au Saint-Esprit. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci pour ta présence. Et que pas seulement dans ta maison d'église, mais dans chaque foyer qui suit en ligne aussi. Merci Seigneur. Merci Jésus pour le beau présent que tu nous as donné. Amen. Des amis mazontoerany tompoko. Amin'izao fotoana izao tsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra trany dia iroso amin'ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampavolon-karena. À présent, nous allons passer à l'offrande et au dîme. Androany aty ampatsiahanao hoe ny fanatitra dia tsy fombafomba fa fanompona an'Andriamanitra. Fanatitra dia karazana fiderana sy fiankohofana an'Andriamanitra.
noho zany raha hanome ho an'andriamanitra ianao raha hanome ho an' jesosy ianao dia omeo amin'ny fonao rehetra aza omena amin'ny fimonomonomana aza manome ao anatin'ny alahelo sy fahatezerana hoe misy vola-panga indray zany aty amiko fa omeo satria fantatrao fa Andriamanitra dia tianao ary miandry anao izy hitera azy amin'ny fomba rehetra tafiditra ao anatin'izany ny fanatitra. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que les offrandes et les dîmes ne sont pas des formalités, ne sont pas des coutumes, ne sont pas qu'une religion, mais c'est aussi une forme d'adoration, une forme de louange envers Dieu. Et aujourd'hui, si tu vas offrir à notre Seigneur, donne de tout ton cœur, donne avec allégresse, donne avec joie, car notre Dieu mérite toute forme de louange, y compris les offrandes et les dîmes. Ao anatin'izany tsika dia mbola ilona hatrany ao anatin'ny fangatana ny herin'ny fanahy-masina. Dia afaka mandroso avy hatrany ianao izay hitondra ny ampahafolon-karena Jacques Boady. Eto ihany koa ny fanomezana ho an'ny fanampiana ny émission-ntsika rehetrarehetra na amin'ny radio na amin'ny télé dia afaka mandroso avy hatrany ianao fa ao anatin'izany dia mbola hifantoka hatrany tsika ao anatin'ny fanahy-masina. Tsaroa fa tsy fombafomba ho ihany fanatitra fa firaisana amin'Andriamanitra ihany koa. Etiana
Siana, itujale fiainana, tupawa natikwa, pada masilo nami kijijana. Mameluay tangtera kaya ko. Fane mas no mam kijinja yano. Fane masino mami kijinja. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons plus que tout. Mam kiano. Fane masino mami kijinja. Nous te remercions, Saint-Esprit, car tu es présent parmi nous. Merci car tu nous conduis dans la toute volonté de Dieu. Conduis-nous selon la volonté de Dieu. Jésus-Christ, durant ce moment présent, tout ce que tu nous as réservé pour nous, fais que cela se concrétise aujourd'hui. Fais-nous rencontrer la gloire de Dieu. Toutes les bénédictions spirituelles, toutes les bénédictions terrestres, nous te demandons que cela s'accomplisse en nous. Nous te remercions, notre Dieu Tout-Puissant. Nous nous dressons devant ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous avons tous été bénis et nous arrivons à ce jour. Nous remercions vraiment notre Dieu. Car il nous a encore donné le souffle de vie. Pour que nous puissions venir le servir ensemble ici. Nous saluons aussi tous nos parents spirituels qui sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit de notre pasteur, Madame Daniel, qui est une femme puissante de Dieu et que Dieu bénit dans son ministère. Elle est présente parmi nous aujourd'hui. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur. Soyez bénis. Et je vous salue aussi pleinement, vous tous qui sont venus, qui êtes réunis ici, dans cette maison de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que toutes les bénédictions se déversent sur vous. Et vous, chers frères et sœurs, qui suivez ce culte depuis chez vous,
Nous vous saluons également. Soyez pleinement bénis au nom de Dieu. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Chaque fois que nous rencontrons Dieu dans sa maison, au moment où Dieu va intervenir dans notre vie, dans ce moment où Dieu va agir pleinement dans votre vie, Dieu annonce sa parole préalablement. Dieu ne peut pas agir sans que la parole qu'il a prononcée agisse. Rien ne peut arriver, rien ne peut s'accomplir si ce n'est par la puissance de la parole de Dieu. Et donc présentement, préparons-nous à accueillir cette parole. Et dans toutes les paroles de Dieu, il y aura de la guérison. Dans la parole de Dieu, il y aura la restauration. Dans la parole de Dieu, il y aura une nouvelle vie spirituelle. Que cela s'accomplisse pour chacun de nous. Que cela s'accomplisse pour tous ceux qui font un grand amen. Préparons-nous donc maintenant à accueillir cette parole de Dieu. Ne viens pas dans l'église avec des habitudes. Ne fais pas cela comme un train-train quotidien. Mais chaque jour, renouvelle ta foi et renouvelle ta soif. Car c'est cela qui va attirer la puissance de Dieu sur nous. Nous allons tout de suite ouvrir notre Bible. Nous allons consulter Ésaïe, chapitre 60. Nous prenons les versets 1 et 2. Nous allons lire au nom de Jésus. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Fa indriny izy na manarona ny tany ary ny azipito manarona ny firenena fa aminao kosa no mpisahan'ny voninahitra Jehova ary aminao no sehono voninahiny. Alléluia. Alléluia. Avy amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io no andraisantsika fampahirezana sy fampianarana androany. C'est à partir de cette parole de Dieu que nous avons à voir tout ce qui nous concerne, tout ce qui vient nous réconforter aujourd'hui. Ce message va vraiment impacter sur tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui se sont dit être enfants de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et rédempteur de leurs péchés. Et il y a un message de notre Dieu qui dit: lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car Dieu t'appelle à te lever. Et Dieu appelle à que ta lumière brille. Et donc maintenant, chère Église, toi qui suis attentivement ce culte, prends ce message qui vient de Dieu. Vous êtes déjà devenu enfant de Dieu. Vous êtes devenu le peuple de Dieu. Et Dieu a une mission pour toi. Et Dieu t'appelle à une mission. Ce n'est pas que tu as été appelé à un chrétien qui reçoit gratuitement tout. Tu n'es pas un chrétien qui attend juste les bénédictions.
Mais tu es un enfant de Dieu qui doit te lever et briller. Amen. 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 Mila mitsangana mbao fahazavana. Tu dois te briller, tu dois te lever. Ekena fa mila valimbavaka ianao zao. Certainement, tu attends des promesses de Dieu s'accomplir. Ekena fa miandrana fitaina avy amin'Andriamanitra ianao zao. Il est certain que tu attends la bénédiction de Dieu. Fandao aloha tanterahantsika rovaliantsika ny etaetan'Andriamanitra. Mais accomplissons d'abord ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mitsangana dia mihazavao izy. Lève-toi, brille. Mila mitsangana isika araka io baikon'Andriamanitra io zany. Et tu dois te lever car c'est la recommandation de Dieu. Ny atao hoe mitsangana izany a, Ce que veut dire le terme lève-toi, mila fantatsika androany le hoe mitsangana. tu dois vraiment comprendre ce que Dieu veut dire par Yep. lève-toi. Ny atao hoe mitsangana dia mila miainga amin'izay. Ça veut dire lève-toi, prends un élan. Ka miala eo amin'ilay toerana izay navarimbarinantsika sy nipetrahantsika hatramin'izay. Et tu dois donc te lever, quitter une certaine situation. Hatramin'izay tsika variana nipetrapetraka fotsiny. Peut-être que tu étais habitué dans le train-train quotidien. Hatramin'izay tsika mety variana natoritory fotsiny. Tu étais habitué dans ton confort, dans ton calme. Fa ny atao hoe mitsangana dia fotoana anapahana hevitra iangana tanteraka. Mais quand Dieu te dit lève-toi, tu dois vraiment prendre ton élan et bouger maintenant. Ohatrany tsy maheno ny amenina antsika e. Amen. Teneno ny tenanao hoe iaiga amin'izay a dia andeha. Je vais me lever maintenant et je vais partir maintenant. Teneno mafy hoe iaiga amin'izay a dia andeha ahy e. Je vais me lever, je vais partir maintenant. Zay le atao hoe mitsangana. C'est ce que Dieu indique par lève-toi. Tsisy olona mitsangana, tsisy olona hoe miteny hoe mitsangana fa mbola matory am-pitoerana. Il n'y a personne qui se lève et qui reste encore sur sa place. Tsisy olona miteny hoe mitsangana fa variana mipetrapetra fotsiny. Il n'y a personne qui se lève et qui est encore dans ses habitudes. Fa zay rehetrarehetra mandrety tenin'Andriamanitra ity a, tsy hipetrapetraka intsony fa hitsangana amin'izay. Mais celui que Dieu a dit par lève-toi, il va vraiment quitter sa place. Amen. 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 Mitsangana hoy ny tenin'Andriamanitra. La parole de Dieu dit lève-toi. Fanontaniana mipetraka ary dia hoe mitsangana mba hanao inona ary isika e. Et la question qui se pose, tu te lèves? Oui, mais pour faire quoi? Pour aller où? Fa maninona tsika ny rana mba hitsangana. Mais pourquoi Dieu nous indique cette mission? Lève-toi. Valiny dia izao. La réponse c'est Mitsangana isika mba hanatanteraka ilay planin'Andriamanitra. nous nous levons pour accomplir les plans de Dieu. Mitsangana isika mba hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ataontsika. Nous nous levons pour accomplir la volonté de Dieu qui nous est assignée. Averiko ihany mitsangana mba haninona ary isika. Je le répète encore, nous nous levons pour quoi faire? Mitsangana mba handeha. Nous nous levons pour marcher. Voalohany ary handeha ninona? Marcher vers où? Faire quoi? Voalohany a mba ho iraka solon'i Jesosy. Pour que nous soyons les envoyés, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Ho iraka mba ho solon'i Jesosy. Que nous soyons les envoyés et les ambassadeurs de Jésus-Christ. Zay zany no tian'Andriamanitra hitsanganantsika voalohany. C'est la première raison à laquelle Dieu nous appelle lève-toi. Mba ho solo tenan'i Jesosy eny amin'ny tontolo rehetrarehetra izay misy antsika. Pour que nous soyons ambassadeurs de Jésus-Christ partout où nous sommes appelés. Isaia toko fahenina andino fahavalo. Ésaïe chapitre 6, nous prenons le verset 8. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce que dit la Bible au nom de Jésus. Ary nandray ny feon'ny tompo ananao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay. Dia hoy izao inty aho irao aho. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Dia nandray ho amin'ny feon'ny tompo ozy ny mpaminany Isaia. Le prophète Ésaïe a entendu la voix du Seigneur. Ka nametraka ny fanontaniana hoe iza no mba ho irakay ary iza ny andeha mba ho irakay. Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Mila fantatrao zany androany. Tu dois vraiment connaître aujourd'hui, Fa raha vao miteny Andriamanitra mitsangana lorsque Dieu envoie sa parole et te dit, lève-toi. dia misy hetsika tian'Andriamanitra ho tanterahantsika aho zay. Il y a un mouvement, il y a une action que Dieu attend de ta part. Dia tsy inona fa mba andeha ho iraka an'i Jesosy.
Et c'est que nous marchons, que nous soyons des envoyés de Jésus-Christ. Korinthianina faharoa toko fahadimy andino faharoapolo. Et nous lisons encore 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Fakty izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Koa iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra azafady. Koa iraka solon'i Kristy izahay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra anie ianareo. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Mazava ireo tenin'Andriamanitra anankiroa izay vakiantsika ireo zany. La parole de Dieu est vraiment claire maintenant. Fa raha vao miteny zany no soratra masina hoe mitsangana. Lorsque la Bible dit, lève-toi, Dia midika izay dia hoe manaiky aho handeha ho iraka solotenan'i Jesosy. cela indique que nous acceptons d'être les envoyés de Dieu. Manaiky aho handeha mba ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra. Nous acceptons d'être un outil au service de la mission de Dieu. Mitsangana isika rehetra mba ho iraka amin'izay ny fiangonana. Que chacun se lève maintenant et soyez des ambassadeurs. Ataontsika naiky ho iraka amin'izay mba ho solotenan'i Jesosy. Acceptez vraiment d'être des ambassadeurs vivants de Jésus-Christ. Vitan'i Jesosy teo ny atsijaliana ny famonjenantsika sy ianao. Car Jésus a accompli notre salut sur la croix. Vitany zavatra rehetrarehetra mba ho antsika teo amin'ny azofijaliana. Car sur la croix, Jésus nous a accordé toutes choses. Fa inona ny tokony mba ho ataontsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Et qu'est-ce que nous devons faire dans la volonté de Dieu? Ekeko mety ao anaty ady ianao. Je reconnais que tu es dans des tribulations. Ekeko ao anaty olana ianao. Je comprends que tu peux avoir des épreuves maintenant. Ekeko mety hoe marary ianao. Je sais que tu peux avoir une maladie. Fa androany miantsoantso antsika ny lanitra riavana. Mais aujourd'hui, les cieux vous appellent. Iraka solon'i Jesosy isika. Soyez des ambassadeurs de Jésus-Christ. Isika le vavolombelona hitondra ny fahazavana amin'ny toerana rehetra. Soyez des témoins de la lumière qui est en vous. Mila manao amenina mafy ianao raha vonina ho amin'izany. Fais un grand amen. Mitsangana mba ho iraka izany. Lève-toi maintenant et sois un envoyé de Dieu. Ny atao iraka dia tsy mipetrapetra-potsiny fa mihetsika. Lorsque tu es un envoyé, tu ne restes pas à ta place. Tu es en mouvement. Iraka solon'i Jesosy mandehandeha mitory filazantsara. Quand tu es un ambassadeur de Jésus-Christ, tu prêches la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Manao hoe amen. Fais un amen. Alléluia. Alléluia. Zay zany ho voalohany hoe raha miteny zany ho soratra masina mitsangana ianao dia mila fantatra hoe anao inona dia andeha mba ho iraka solotenan'i Jesosy. Et je résume donc cette première partie. Lorsque la parole de Dieu te dit, lève-toi, tu dois bouger, tu dois être en mouvement pour être un ambassadeur de Jésus-Christ. Mazava amintsika ve ny voalohany Est-ce que vous avez bien compris? mitsangana mba ho aninona hony mba ho iraka solotenan'i Jesosy. Nous nous levons pour être des envoyés, des ambassadeurs de Jésus-Christ. Faharoa mitsangana mba haninona ihany koa isika. Ensuite, nous nous levons pour quoi faire? Mitsangana mba hitondra fahazavana amin'ny olombelona rehetra izay ao anatin'ny aizina. Nous nous levons pour apporter cette lumière à tous les hommes qui sont encore dans les ténèbres. Matthieu toko fahadimy andiny ny faefatra ambin'ny folo. Et nous prenons dans Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu toko fahadimy andininy faefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ao aorianan'ity famakina teny ity, engany mba aheno amenina mafy. Après ce passage que nous allons partager, je vous invite vraiment à écouter profondément. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Azavaiko amintsika tsara mihitsy fa miresaka fahazavana eto ny tenin'Andriamanitra. Je vais vraiment expliquer ce qu'indique la parole de Dieu dans ce terme lumière. Fony Jesosy Kristy tonga voalohany tety ambonin'ny tany. Lorsque Jésus était venu sur terre, Dia zao ny fanambarana netiny tamin'izany fotoana. voici l'annonce qu'il avait faite en premier. Izaho Jesosy ny fahazavana izao tontolo izao. Je suis la lumière de ce monde, indiquait Jésus.
feno aizina tetỳ an-tany Le monde était rempli de ténèbres. feno fijalia izy zao tontolo zao Ce monde était rempli de tribulations. tao anatin'ny fahoriana ny olona rehetra Beaucoup de gens étaient dans la misère. tsy maintsy tonga tetỳ an-tany jesosy mba ho tonga fahazavana Jésus est venu sur cette terre pour être la lumière. raha tsy nidina tetỳ an-tany jesosy a Car si Jésus n'est pas venu accomplir sa mission, dia tsy nisy fahazavana ny teto amin'ity zao tontolo zao ty il n'y aurait pas eu de lumière dans ce monde. fa tsy jesosy reny nefa ny tonga fao fahazavana Car maintenant, il n'y a pas que Jésus seul comme lumière. fa rehefa nandray an' jesosy isika Mais lorsque chacun de nous a reçu Jésus-Christ, napiditra an' jesosy kristy tao anatsika isika lorsque chacun de nous a accueilli Jésus dans son cœur, dia zao indray nambarany soratra masina et voici ce qu'indique la Bible dans ce cas. isika ny fahazavana zao tontolo zao Vous êtes la lumière de ce monde. isika ny fahazavana zao tontolo zao a Vous êtes la lumière pour ce monde. itsika senao ny fahazavana zao tontolo zao Toi et moi, nous sommes la lumière. ka raha miantsoantso zany ny tenin'andriamanitra mitsangana Et lorsque la parole de Dieu te dit, lève-toi, dia mila fantatra ao manomboka androany et tu dois comprendre à partir de maintenant. hoe hitsangana mba haninona ako Tu vas te lever pour quoi faire? hitsangana mba ho tonga fahazavana Tu dois te lever pour être la lumière de ce monde. satria efa tena ao anaty aizina anie zao tontolo zao e Car ce monde est vraiment dans l'obscurité. efa miainao anatin'ny aizina tanteraka manodidina atsika Car autour de nous, c'est vraiment l'obscurité. fa isika senao no natao hitona fahazavana amin'izany Mais toi et moi, nous sommes appelés à apporter une lumière dans cela. ny sehatra rehetrarehetra mihitsy ry havana dia miandro ny zanak'andriamanitra mba ho fahazavana Tout ce qui est autour de nous attend vraiment cette lumière que tu vas apporter. romanina toko favalo andiny fahasivy ambin'ny folo Nous prenons Romains chapitre 8, le verset 19. romanina toko favalo andininy a fahasivy a ambin'ny folo amin'ny anaran'i jesosy fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy miandro fatratra averiko samy miandro fatratra samy maninona hony samy miandro fatratra ny inona ny fampisehoana ny ireo zanak'andriamanitra averiko fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy miandro fatratra ny fampisehoana an'ireo zanak'andriamanitra Romains 8, chapitre 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. mazava eto ny ambara ny tenin'andriamanitra La Bible est très claire encore ici. fa ny sehatra rehetrarehetra mihitsy Toute la création, tout ce qu'il y a autour de nous, dia maniry fatratra a vraiment un ardent désir. efa tena maika Ils sont vraiment pressés. efa tena tia hita Ils veulent vraiment nous rencontrer. ny fisehoan'ireo zanak'andriamanitra Ils désirent vraiment la révélation des fils de Dieu. te ahitantsika izao tontolo zao Ce monde veut aller à notre rencontre. efa maika ny ahita ny fisehoantsika izao tontolo zao Ce monde est pressé de recevoir notre visite. fa nytanina apetraka rovinaka i vao isehontsika Et la question que je vous pose, quand est-ce que vous y allez? rovina vao hetsika isika Quand est-ce que vous allez commencer à être envoyé? rovintsika vao hitsangana Quand est-ce que vous allez vous lever de votre place? any amin'ny sehatra rehetrarehetra misy atsika any Quand est-ce que vous allez apporter votre lumière là où vous agissez dans la vie de tous les jours? samy maniry fatratra mba isehontsika amin'izay Car ce qui est autour de vous attend vraiment votre révélation. te ahitatsika ny zavatra rehetra Ils veulent être à votre rencontre. te ahitatsika ny olombelona rehetra Tous les hommes veulent vous rencontrer. any amin'ny sehatra rehetrarehetra nametrahan'andriamanitra anao any Là où Dieu vous a placé dans ce monde. mety natsoina ho dokotera ianao Vous avez été appelé à être médecin, mety natsoina ho mpandraray ianao à être businessman, mety mbola mpianatra ianao étudiant, na inona toerana nametrahan'andriamanitra anao n'importe où Dieu vous a placé. dia izao ny teneko aminao androany Voici ce que je vous annonce. miandrandra anao a mba hiseho amin'izay zao tontolo zao Je vous exhorte vraiment à aller à rencontre. asehoy amin'izay ny fahazavana ny zanak'andriamanitra Montrez la lumière des enfants de Dieu. manaova amenina mafy isika Et rehetra un grand amen.
tsika rehetra dia samy manana ny sehatra ny tonan'Andriamanitra tsika mantsy. Chacun de nous a une mission que Dieu nous a assignée. Eny amin'ny sehatra misy atsika io dia feno aizina nefa. Là où Dieu nous a envoyés, il y a de l'obscurité partout. Miaino anaty aizina zao tontolo zao. Car ce monde vit dans l'obscurité. Miaino anaty aizina ny olona rehetra. Car tous les gens sont dans l'obscurité maintenant. Ka miandro ireo zanak'Andriamanitra mba hiseho. Et ils attendent que les enfants de Dieu agissent. Engane ka hiseho amin'izay ianao fa tsy azo afenina Je intsony. vous exhorte à rencontrer ces gens. Vous ne serez plus cachés. Hoy ny tenin'Andriamanitra tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tapitendrombohitra. Car la parole de Dieu dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ao anatin'ny aizina mantsy dia afaka hiavaka foana ny fahazavana. Car dans l'obscurité, la lumière sera toujours visible. Ka hoy amintsika androany, Et je vous dis donc aujourd'hui, isika sy ianao dia ho tonga vahaolana ho an'izao tontolo zao. toi et moi, nous allons être la solution pour ce monde. Tsy isika indray no problème ho an'ny toerana rehetra. C'est pas toi qui vas être un problème pour ce monde. Fa engane mba isika mihitsy no vahaolana ho an'izao tontolo zao Et e. c'est toi qui seras la solution dans cette obscurité. Teneniny tenanao za manomboka androany dia manaiky ho vahaolana ho an'ny toerana rehetra. Dis à toi-même, j'accepte d'être la solution maintenant. Manaiky ho vahaolana ho an'ny olona rehetra amin'izay aho e. J'accepte d'apporter la solution pour ce monde. Tsy ho apetraka olana intsony ny fisiko e. Que je ne sois plus un problème, Vahaolana ho an'ny ankonako a. mais que j'apporte une solution pour ma famille. Vahaolana ny amin'ny toeram-piasako a. Que j'apporte une solution là où je travaille. Vahaolana ho amin'ny toerana fiangonana misy ahako. Que je sois une solution dans mon église. Dia manaova mainina mafy ianao. Fais un grand amen. Mitsangana mba ho fahazavana. Lève-toi, brille. Amen. Amen. Noho izany fiangonana. Donc, chers frères et sœurs, Aza variana fotsiny mivavaka ampiasay ho Andriamanitra natahio ny fiainako. maintenant, dans ta prière, à quoi tu sers? Averiko ihany. Aza variana fotsiny mivavaka hoe mba ampiasao Andriamanitra na hoe tahionao ny fiainako Andriamanitra. Ne sois pas enfermé dans tes prières de demande de bénédiction tout le temps. Efa ela ny vavahanao tamin'izany. Car tu as prié pour ça depuis longtemps. Ary efa fotoana tokony ampiasan'Andriamanitra anao zao. Et maintenant, le temps est venu que ce soit Dieu qui t'assigne une mission. Fenao tsy nasantsangana hatramin'izay. Mais tu n'as pas osé te lever. Mety natonga anao tsy nitsangana dia nijery ny momba anao ianao. Parce que tu pensais d'abord regarder sur ton cas personnel. Indraindray mantsy isika mamaritra ny momba antsika. Quelquefois, tu définis toi-même par ce qui arrive dans ta vie. Mety ozy anao zany dia zanaka mahantra e. Peut-être que tu te disais, je suis quelqu'un issu d'un milieu défavorable. Za olona tsy dia manana fahaizana loatra e. Je n'ai pas beaucoup de connaissances. Na inona mety toerana nisy anao sy nianganao. Quelle que soit ta position maintenant, Na inona farim-piainana misy anao ihany koa. quel que soit ton niveau de revenu, ta place dans la société, Dia zao ny azadiny ny fiangonana. n'oublie pas ceci. Mitsangana fa fahazavana isika. Lève-toi, c'est toi la lumière. Tandremo sao dia manao tahaka Mosesy hoe za olona badabada lela. Ne fais pas comme Moïse qui a hésité et qui a dit, je ne suis pas habile de la parole. Na za olona tsy mahay miteny akory. Je ne suis pas vraiment habile avec la parole en public. Tandremo sao dia manao tahaka ny Gideona hoe olona kely tsy dia manao ahoana aho. Ne fais pas comme Gédéon qui a dit, je suis le rebut de cette société. Fa vao natsony Jesosy Kristy olona ianao. Mais dès que Jésus t'a appelé, Dia zao ny tenen'ny soratra masina. la Bible indique à ton sujet, Lehibe izay ao anatinareo noho ny an'izao tontolo zao. ce qui est en toi est plus grand que ce monde entier. Misy an'le goavana be ao anatiko sy ao anatinao e. En toi, il y a quelque chose d'énorme. Ilain'ny olona rehetra le goavana ao anatsika sy Ce ianao. qui est énorme en toi, le monde en a besoin. Olona manany maizy azy ny Les zanak'Andriamanitra. enfants de Dieu sont particuliers. Koa mitsangana mba ho tonga fahazavana. Et lève-toi maintenant, brille, apporte la lumière dans ce monde. Tsy maintsy hoe tsika ny fahazavana mba ho hita amin'izao tontolo zao. Il faut que tu apportes ta lumière pour que le monde en bénéficie. Raha tsy mitsangana itsika dia mbola ilomano anaty aizina foana ny tontolo rehetra. Et si tu ne te lèves pas, tout autour de toi sera encore dans l'obscurité. Dia mbola angatakandro any ve ianao ry fiangonana. Est-ce que tu vas encore demander du temps? Dia mbola hipetrapetraka foana ve isika ry Est-ce havana. est-ce que tu vas encore attendre avant d'agir? Andao tsika hitsangana an'izay mba ho fahazavana. Lève-toi maintenant pour apporter ta lumière. Aza variana miandry ny hafa fotsiny ianao. N'attends pas les autres toujours. Aza variana mangataka fotoana hoe alao no amin'ny manaraka.
Ne remets pas à demain ce que tu dois faire maintenant. aza mbola variana amin'ny teny aloha no sa mbola hianatra tsara zay vao andeha. Ne cherche pas d'excuses avant d'y aller. Fa andaontsika hitsangana fa afaka ho tonga fahazavana. Mais lève-toi maintenant et apporte ta lumière. Satria efa ao anatsika asianao le fahazavana ny Car fiainana. la lumière est déjà en toi. Hatramin'izay nafentsika foana le jiro tao amintsika. La lumière contenue en toi te suffisait avant. Hatramin'izay nampirimintsika foana le fahazavana tao amintsika. Et tu l'as gardée pour toi, cette lumière, avant. Fandroany ty ilaza famarinana aminao ahaka. Mais aujourd'hui, je vais te dire cette vérité. Miandry atsika asianao zao tontolo zao. Ce monde attend ta révélation. Mitsangana anaiko tonga fahazavana. Lève-toi et va être la lumière de ce monde. Fa raha mitsangana itsika ho fahazavana, Car si tu te lèves pour être la lumière, dia iova ny tontolo rehetra. ce qui est autour de toi va changer. Iova ho amin'ny tontolo rehetra. Ce qui est autour de toi va se transformer. Vonona ve atsika e? Est-ce que tu es prêt? Manaiky ho fahazavana ve? Est-ce que tu es prêt d'être la lumière? Hitsangana amin'izay ve? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux te lever? Ohatrany tsy mahinao amenina e. Amenina entanina ve? Engany mba amenina resy lahatra zany. J'espère que tu as vraiment compris et que tu es convaincu. Mitsangana ho fahazavana. Lève-toi, lumière de ce monde. Zay zany ny tapany faharoa mitsangana n'inona isika. Et voilà donc la deuxième partie. Tu vas te lever pour être la lumière de ce monde. Anankiroa zay ny hitantsika. Fahatelo, Ensuite, troisièmement, mitsangana ihany koa tsika satria efa miandry atsika hitsangana sy andeha Andriamanitra mba hitoro ny filazantsara. nous nous levons car Dieu nous assigne la mission d'apporter la bonne nouvelle dans ce monde. Tany amin'ny testamenta taloha miandry an'Andriamanitra hibaiko a ireo mpanompon'Andriamanitra vao mitsangana mandeha. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait l'instruction aux prêtres, aux hommes de Dieu, avant que le peuple puisse avancer. Fa rehefa tonga tety ambonin'ny tany Jesosy Kristy ka nandefa ny fanahy masina, Mais lorsque Dieu est venu sur terre et lorsque Jésus a partagé son Saint-Esprit, dia ny olona indray zao ny andrasan'Andriamanitra mba handeha hitory. et ce sont maintenant tous les hommes, tous les enfants de Dieu qui sont assignés à faire bouger, à apporter la bonne nouvelle. Tany amin'ny testamenta taloha miandry an'Andriamanitra vao samy hetsika ny mpanompony. Dans l'Ancien Testament, on attendait Dieu avant que les hommes de Dieu puissent donner l'instruction. Fa amin'izao vanim-potoana misy atsika zao Andriamanitra indray zao miandry hoe iza ny mba handeha. Mais maintenant, dans les temps présents, c'est Dieu qui demande qui va se lever, qui va y aller. Ny fahatelo zany dia hoe miandry atsika andeha hitsangana mba hitory filazantsara Andriamanitra. Et donc maintenant, dans cette troisième partie, c'est Dieu qui nous appelle à annoncer, à aller prêcher la bonne nouvelle. Efa ela Jesosy mivonina ampiasa izay olona vonina andeha hitory filazantsara. Car Jésus a déjà donné beaucoup d'instructions auparavant. Tsy ho an'ny pastera irery, Ce n'est pas uniquement pour les pasteurs, tsy ho an'ny ireo olona voatokana irery, ce n'est pas seulement pour les gens qui ont été préparés à cela, fa ireo olona rehetrarehetra zay efa nandray ny filazantsara ny Jesosy. mais pour tous ceux qui ont reçu l'évangile de Jésus. Dia antsoin'Andriamanitra hitsangana zany olona zany mba andeha hitory filazantsara. Dieu les appelle à se lever et à partager cette bonne nouvelle. Zao volazan'ny Jaona 14:12. Car voici ce qui est écrit dans Jean 14, verset 12. Zay mino aho Jesosy En vérité, celui qui croit en moi, dia ny asa zay nataoko dia ataony koa. il fera aussi les œuvres que je fais. Ary anao asa lehibe noho zany aza izy. Et même il en fera de plus grandes. Satria Jesosy efa nakany amin'Andriamanitra ray. Parce que Jésus est déjà allé vers son Père. Izay mino an Jesosy Celui qui croit en Jésus, dia tsy maintsy manao ny asany. il fera les œuvres de Jésus. Zay mino an Jesosy Celui qui croit en Jésus, dia tsy maintsy mitsangana mitory filazantsara. il devra se lever et prêcher la bonne nouvelle. Tsy maintsy mandeha mitory filazantsara. Il doit se lever et prêcher, partager le salut. Tany tsy mahaino amainina tsony aka. Mety hozy ianao za le miandry fitahina ihany mety anko. Peut-être que tu te dis, moi je fais qu'attendre les bénédictions ici. Na za le miandry valimbavaka ihany mety anko. Moi j'attends les exaucements à toutes mes prières depuis. Fa hoy Jesosy hoe zay mino ahy Mais Jésus dit, celui qui croit en moi, dia mila manao ny asa zay nataoko. il fera les œuvres que je fais. Matio koa dia milaza. Et ce texte-là dit aussi, Zao ny volazan'ny filazantsara amin'ny Matio. dans Matthieu, Zay nahazo mamaim-poana
Celui qui a reçu gratuitement, dia mila mizara maimai-poana. il doit partager gratuitement. Izay nahazo maimai-poana, Celui qui a reçu grâce gratuitement, izay rehetrarehetra nitoriana amin'ny filazantsara maimai-poana, celui qui a reçu ce salut gratuitement, izay nandray ny filazantsara maimai-poana, celui qui a reçu la bonne nouvelle gratuitement, dia tsy maintsy mizara maimai-poana. il doit partager aussi. Amena. Amen. Halleluja. Alléluia. Hoy Paoly, tsy maintsy mitory filazantsara. Paul a dit, je dois prêcher la bonne nouvelle. Tsy maintsy manefa ny trosako amin'ny olona rehetra. Je dois vraiment régler cette dette envers tout le monde. Tamin'ny Paoly apôstôly Car l'apôtre Paul, dia nohariny tahaka ny trosa tsy maintsy efaina ny fitoriana ny filazantsara. il compare vraiment cette bonne nouvelle à une sorte de dette qu'il avait profond en lui. Aloavo ny trosanao androany. Aujourd'hui, règle cette dette. Ao amin'ny toeram-piasanao, Dans ton bureau, ao amin'ny fianakaviana misy ianao, au milieu de la famille, eny amin'ny quartier misy atsika dans rehetra. le quartier où tu vis, Aloavo ny trosanao ny fiangonana. tu as reçu gratuitement, donc annonce gratuitement. Mitsangana andao andeha hitory filazantsara amin'izay. Lève-toi maintenant et va partager gratuitement cette parole. Raha mijery ny soratra masina Et lorsque moi je lis la parole de Dieu, ny olona tsy maloha trosa ceux qui ne paient pas leur dette, dia noharina tahaka ny olona nanao diso. on les compare à des gens qui ont eu tort. Noho izany, Et donc je vous exhorte, aloavo ny trosanao. règle cette dette. Mampalahelo io olona eo akaikinao reo. Les gens autour de toi sont dans l'obscurité. Mampalahelo le olona manodidina ny toeram-piasanao reo. Les gens dans ton bureau, dans ton business, ils sont dans l'obscurité. Aza variana amintsika raha mifahotany fotsiny ianao. Ne perds pas ton temps à critiquer les autres. Fa efa mba nambaranao taminy ve ny filazantsara ry Parce ava. que tu leur as lancé la bonne nouvelle. Aza variana mikombava fotsiny isika. Ne sois pas là à être dans le silence. Fa izay mino an' Jesosy na izy Mais celui qui croit en Jésus, dia azony Jesosy ampiasaina daholo amin'ny fitoriana filazantsara. Dieu va l'utiliser pour faire ses œuvres. Anao ny asany ry ava nanamindreny Jesosy atsika senao. Et Jésus nous a sauvés, nous a rachetés pour que nous puissions faire son œuvre aussi. Hitoro filazantsara na tonga Jesosy namonjy atsika senao. C'est pour vraiment prêcher la parole de Dieu que Dieu nous a envoyés. Jesosy efa tsy ety ambonin'ny tany intsony. Jésus n'est plus sur cette terre. Jesosy efa lasa niakatra nakany an-danitra. Jésus a rejoint son Père. Fa itsika senao zao nampitany ny fanilo indray. Mais c'est toi et moi aujourd'hui qui allons faire son œuvre. Mba andeha hitoro ny filazantsara. Prêcher la bonne nouvelle. Isika ry havana mila mandeha manao ny asany. Toi et moi, nous sommes appelés à faire son œuvre. Vonona ve tsika androany? Est-ce que tu es prêt maintenant? Vonona ve ny fiangonana e? Est-ce que cette église est prête? Noho izany aza matahotra ianao. Dans ce cas, n'aie pas peur, n'aie crainte. Na mijery ny tenanao tahaka ny tsy dia misy vidiny. Et ne te considère pas comme une personne insignifiante. Misy olona mantsy mangovotra ka tsy samitsangana. Car qu'il y a des gens parmi nous qui peuvent trembler et ne pas oser. Satria indraindray mety ho vainy devoly mihitsy ny fomba fijeriny. Car peut-être que le diable aussi occulte ta vision. Ampitahorin'ny satana izy ny olona nge tsy hainonao e. Le diable va te faire peur et te dire, mais les gens ne t'écoutent pas. Fa izao ny fahamarinana. Mais la vérité est ceci. Avoa ilay mahizy ianao ao amin'i Jesosy. Montre que tu es la lumière en Jésus. Avoa ilay mahizy ianao amin'i Jesosy oa. Montre vraiment ta lumière en Jésus-Christ. Avoa ilay vaovao mafaly. Fais sortir cette bonne nouvelle. Fa misy olona maro any miandry an'izany. Car les gens attendent que tu te révèles. Dia ity ihany koa ny fandresen-dahatra omen'Andriamanitra anao androany. Et voici aussi ce que Dieu t'indique aujourd'hui. Isika ilay irahana hitory filazantsara. Toi et moi que Dieu a envoyé, Jereo ny tenanao tahaka ny fijerin'Andriamanitra anao. regarde-toi comme Dieu te regarde. Raha mijery atsika isanao zao Jesosy, Lorsque Jésus te regarde, olona mahavita azy isika. tu es quelqu'un qui peut accomplir. Olona goavana isika. Tu es quelqu'un qui est qualifié. Misy fahasoavan'Andriamanitra ao Tu es antsika. quelqu'un rempli de grâce de Dieu. Misy voninahitr'Andriamanitra ao La antsika. gloire de Dieu est sur toi. Sakafo ny vavanao dia manamarina anao Andriamanitra. Alors ouvre ta bouche et va annoncer la parole de Dieu. Anaova mainina mafy ianao. Amen. Zao ny aza tiana. Et n'oublie pas ceci. Fantatry ny devoly anie ao anatsika ao e. Le diable aussi sait ce que tu as en toi. Fa lehibe noho izay anjo tontolo zao. Et vraiment, tout ce monde t'attend. Fantatry satana tsara zany. Vraiment, même le diable connaît ce que tu peux faire. Ary zany ange no mila tena resentsika zany hoe andaontsika hanana fahasahina amin'izay hitory e. Et maintenant, nous devrons avoir l'audace de la foi. Zao no mila fantatsika ihany koa. Car nous devrons comprendre ceci.
ny olona tena mahafantatra ny maizy azy eo amin'ny Kristy Jesosy a Les personnes qui connaissent leur pleine identité en Jésus-Christ, dia lasa olona atahorany devoly. ce sont des personnes dont le diable a peur. Rehefa tena fantatrao le maizy anao amin'ny Kristy Jesosy ilay tomponao, Quand tu comprends ta vraie identité en Jésus-Christ, dia manomboka iororo amin'ny lohanao ny fahavalo. et l'ennemi tremble devant toi. Halleluja! Alléluia. Aza matahotra fa ny fahavalonao dia iororo amin'ny lohanao amin'izay. Et n'aie pas peur donc, car l'ennemi tremble déjà devant toi. Sosoa toko fadimy andiny voalohany. Nous allons prendre dans Josué, Sosoa toko fadimy andiny voalohany. Josué chapitre 5, nous prenons le verset 1. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny Amorita sy ny any andafin'ny Jordana andrefany Jordana sy ny mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron-dranomasina rehefa nandre ny nanamaina ny Jehovah ny ranon'ny Jordana teo alohan'ny zanak'Israely mandra-pampitany dia ketraka ny fony ka verevitra izy noho ny tahotra ny zanak'Israely. Au nom de Jésus, lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Araka io tantara io ry havana dia izao. Ce que ce passage nous indique, Rehefa nisy zavatra lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny lohan'ny vahoakany, lorsque Dieu avait fait de grandes œuvres devant son peuple, maina tanteraka ny ony Jordana teo alohan'ny vahoakan'ny Israely. l'eau du Jourdain s'est asséchée complètement devant le peuple de Dieu Afaka ny ampita tany maina izy satria mihetsika ny herin'Andriamanitra. et ils ont pu traverser à sec car la puissance de Dieu avait agi. Tafita daholo ny zanak'Israely rehetra. Tout le peuple de Dieu avait pu traverser Ary hitandreo fahavalo rehetra izany. et tous les ennemis ont aperçu cela. Ka rehefa nahita izany ny fahavalo, Et lorsque les ennemis ont été convaincus de cette puissance de Dieu, dia natahotra teo anoloany ny zanak'Israely izy. ils ont eu peur du peuple d'Israël. Nangovotra reo fahavalo satria niasa ny herin'Andriamanitra. Ils ont tremblé car Dieu a pleinement agi pour son peuple. Hoy aminao androany, Et je te dis donc maintenant, rehefa fantatrao ny maizy anao amin'ny Kristy Jesosy, quand tu sais vraiment ce que tu es en Jésus-Christ, dia iororo amin'ny lohanao ny fahavalo rehetra. tous les ennemis tremblent devant toi. Iororo amin'ny lohanao izay ny fahavalo rehetra Et wa. j'annonce que tous tes ennemis trembleront devant toi. Mila fantatsika zany le tena maizy antsika eo amin'ny Kristy. Et tu dois vraiment comprendre ce que tu es en Christ. Tsy olokolompona ianao, Tu n'es pas une tsy olona personnalité resy quelconque. zany ianao, Tu n'es pas quelqu'un qui est perdu. tsy olona tsisy vidy zany tsika sy ianao. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas de valeur. Fa misy Jesosy velona ao Il anatsika. y a un Jésus vivant en toi. Ka hoy aminao androany fantatrao marina ve le maizy anao eo amin'ny Kristy. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu es en Jésus? Fantatrao marina ve le toerana maizy anao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Est-ce que tu comprends ta place en tant que fils de Dieu? Misy karazana olona mantsy tsy fantany tena maizy azy ao amin'ny Jesosy. Car il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils ont avec Jésus. Lasa ny fahavalo indray mahafantatra hoe io nge kristianina. Et c'est l'ennemi qui connaît le mieux même ce Na que io tu nge es. zanak'Andriamanitra e. Mais toi, tu es fils de Dieu. Josoa toko faharoa andiny fasivy Et nous prenons dans Josué. ho faraparanako ny tenin'Andriamanitra. Je vais vraiment maintenant venir à la fin du message. Josoa toko faharoa andiny fasivy. Josué chapitre 2, nous prenons le verset 9. Ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah nareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo. Au nom de Jésus, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Tete ny fahavalo ny zanak'Israely indray ny malala ny maizy azy an'ilay Andriamanitra ivavahana. Et ici, ce sont les ennemis du peuple d'Israël qui ont vraiment connu ce qu'ils étaient vraiment. Rahaba mihitsy no nilaza tamin'ireo mpisafy tany Et c'est Rahab qui a dit à tous les espions qui étaient venus, hoe fantatro fa efa men'Andriamanitra anareo ny tany je sais que Dieu vous a déjà accordé le pays. ary efa matahotra anareo mihitsy izahay Et je sais que tout le peuple ici a peur de vous, satria mahery le Andriamanitra ao aminareo. car le Dieu qui est en vous est puissant.
le fahavalo ndray ry avana ny lasa mahafantatra bebe koa Et ce sont les ennemis qui comprennent mieux ce que vous êtes. fa manomboka androany fantaro le mahizy anao amin'ny Jesosy. Mais maintenant, comprends ce que tu es vraiment. Zanak'Andriamanitra Tu isika es enfant de Dieu. andaontsika hitsangana amin'izay e Lève-toi car tu es la lumière. hitsangana itsika ho iraka Jesosy Nous allons nous lever pour être ambassadeurs de Jésus. hitsangana itsika ho fahazavana Nous allons nous lever car nous sommes la lumière autour de nous. hitsangana itsika mpitoro Nous filazantsara allons nous lever pour prêcher la bonne nouvelle dia ho maro be ny olona vavonjy ho any an-danitra et que beaucoup de gens soient sauvés. maro be ny olona ho afaka ampelantanany devoly Il y en aura beaucoup qui abandonneront les œuvres du mal. zao no amaranako ny tenin'Andriamanitra Et je clôture ce message. ho sakanatsika ny olona tsy ho any amin'ny elo Nous allons vraiment stopper les gens qui se dirigent vers la décadence. fa ho tombontsika ny olona ho any an-danitra Mais nous allons les tirer de là pour les emmener au ciel. ho tombontsika ny olona anatiny an' Jesosy Nous allons les tirer pour qu'ils s'approchent de Jésus. rehefa mitsangana ho tonga fahazavana isika Car lorsque tu es la lumière, dia hiposaka amintsika amin'ny voninahitran'Andriamanitra et la gloire de Dieu va. ho zanak'Andriamanitra feno voninahitra Je vous incite à être des enfants de Dieu remplis de grâce. ho zanak'Andriamanitra ho tahian'Andriamanitra be Que vous soyez des enfants de Dieu remplis de bénédictions. ary faray maranako azy dia ity Et je clôture par ceci. rehefa ataontsika ny eny Jesosy Lorsque Jésus est en nous, rehefa tanterahantsika ny an'Andriamanitra et lorsque nous accomplissons la mission, aza matahotra fa ho ataon'Andriamanitra koa izay atsika rehetra et ne t'en fais pas, Dieu va maintenant agir pour toi. hitsangana isika hisaotra an'Andriamanitra Nous allons nous lever pour rendre grâce à notre Père. dia mitenena androany amin'ny vonina Jesosy hitsangana amin'izay Et tu vas dire, Père, maintenant je suis prêt à me lever. hitsangana amin'izay mba ho fahazavana Jésus, je suis prêt à être la lumière maintenant. tsy ho variana intsony ahako Je ne vais plus être étourdi, égaré. tsy hipetrapetraka intsony ahako Je ne vais pas me complaire dans mon confort à ma place. hitsangana amin'izay aho andeha Mais je vais vraiment me lever et partir. itia manolo tena ahako Jesosy ho iraka ao Je te donne ma vie maintenant, Jésus. itia manolo tena Jesosy ho tonga fahazavana ao anatin'ny aizana Maintenant, j'accepte d'être cette lumière dans les ténèbres. manaika Jesosy hitsangana hitory filazantsara Et j'accepte, mon Dieu, maintenant d'être ton envoyé pour prêcher la parole. reko ny antsoantsinao Andriamanitra J'entends ton appel. mila tokoa ianao mba hitsangana amin'izay Tu as vraiment besoin de moi pour que je me lève maintenant. atsangano ny tananao dia manolora tena ho an'ny tompo Lève ta main, lève ta main. manolora tena ho an'i Jesosy Et maintenant, offre ta vie à Dieu. manaiky ny antsoantson'Andriamanitra Accepte l'appel de Dieu sur toi. manaiky ny baiko ny Jesosy Accepte cet ordre de Jésus. efa ny baiko atsika Jesosy andao amin'izay andeha hitory filazantsara Car Jésus t'a déjà dit, maintenant lève-toi et va prêcher la parole. miandry atsika iseho amin'izay ny olona rehetra Et le monde entier attend ta révélation. miandry atsika iseho amin'izay manodidina atsika Le monde entier attend que toi, enfant de Dieu, tu te révèles. alleluia Alléluia. misaotra Jesosy toy izy mivavaka Continue à prier. ianao any an-trano any toy izy mivavaka Continue à prier. Parle à Dieu. afaka ho fahazavana itsika Car maintenant tu te lèves. misaotra anao Andriamanitra Merci Père. mankasitraka anao aho Nous te rendons grâce. doroatsika rehefa namatondra tahotra Maintenant chasse cet esprit de peur. roy ny fanany tahotra Chasse cet esprit de peur. roy ny fanamanakana anao tsy hanana fahasahina Chasse les blocages devant toi. raha vai ny fanansakana rehetra Prends cette autorité car tu es enfant de Dieu. roy le fanamatonga anao mangatakany foana Chasse ces blocages. toera amin'ny anaran'i Jesosy any Oppose-toi avec la force que tu as. teneny amin'ny fanamasina irao a Dis, Saint-Esprit, envoie-moi. fanamasina hoeto manomboka anio Saint-Esprit, conduis-moi à partir de maintenant. manaiky aho vavolombelona J'accepte d'être ambassadeur. izaho manaiky ho iraka anao zay Jesosy J'accepte d'être envoyé. saotra Jesosy a Merci Jésus. alleluia Alléluia, alléluia, alléluia. amen Amen. mazao itery atsika rehetra Que chacun prenne sa place maintenant. hivavaka ho antsika ny tenako a Je vais prier pour vous maintenant. zay marary Pour vous tous qui zay êtes malades. zay manana ola Pour vous qui avez des problèmes. miomana fahamonjy anao Andriamanitra Prépare-toi, Dieu vient te sauver. raha marary ianao dia apetrao fatra marary anao ny tananao Si tu es malade, pose ta main à l'endroit. raha manana olany ianao betrao mifono ny tananao Si tu as des ennuis, tu es dans les tribulations, pose ta main sur ton cœur. na any an-trano any arenao Car maintenant je prie. afaka hikasika anao ny herin'Andriamanitra Et Dieu veut te toucher. Jesosy a
Jésus, misaotra anao ahako je te remercie fa efa niteny tamin'ny fomba ofisialy ianao car tu nous as indiqué aujourd'hui fa vita ny zavatra rehetra que tu as tout accompli sur ta croix. na iza marary Et quiconque maintenant est malade, tsy teny tsona hoe marary aho qu'il ne se prononce plus malade, fa efa sitrana izy mais tu as eu la guérison izay vitanao rehetra ho anay Jesosy eo car tu as tout accompli, Jésus. dia hisitraka izany izahay androany Nous allons bénéficier maintenant. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus-Christ, didina ny aretina je pose autorité sur toutes ces maladies. miala ny fanaitainana rehetra Que toutes les douleurs soient écrasées. mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Au nom de Jésus, toutes les maladies sont vaincues. sitrana ny marary amin'izao fotoana izao J'annonce la guérison sur tous les malades. zay rehetrarehetra ao anaty olana Et tous ceux qui sont dans la tribulation, zay rehetrarehetra ao anaty fahasairanana tous ceux qui sont dans la misère, na inona anto zany quelle que soit la nature des problèmes, mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy tout ceci s'arrête au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Au nom de Jésus, ces problèmes sont anéantis. tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Je vous bénis au nom de Jésus. sitrana ny marary Les malades sont guéris. mivany olana rehetra Tous les blocages sont levés. tahina Andriamanitra ny Vous fiangonana êtes pleinement bénis. amen Amen. tahiny tomposika rehetra Soyez pleinement bénis. iroso amin'ny filazana ny tenako ary Et nous allons passer aux annonces. filazana